Ho ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Endre ny hafalianay ry Tompo Rainay any an-danitra satria tratran'izao farany herinandro izao izahay. Tsy voatanisanay eto izay nataonao tamin'ny fiainanay. Isaoranay avokoa na izay heverinay ho mampalahelo aza na koa nanahirana. Maika moa fa ny tsara, ny nahafinaritra, ny valimbavaka isaoranay ianao avokoa reny Tompo, fa ireny no nataonao tamin'ny fiainanay mba azahoanay koa indrindra mifikitra aminao hatrany ary mitoetra eo ambalanao ry Jesoa Kristy. Dia amin'ny anaranao no anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Araka izany dia misaotra ny Tompo isika ry havana isaky ny faran'ny herinandro izao. Mahatsiaro ny fitantanany antsika tsirairay avy. Ho antsika dia hiainana hatrany no lohahevitra ny amin'ny fahefan'ny Tompo izany amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Tena manam-pahefana izy. Ary ireny dia toky sy fanantenana, indrindra mampitombo ny finoantsika tsirairay avy ry havana, fa tsy misy mahasoa antsika afa-tsy ao amin'i Jesoa Kristy irery ihany, ary ampy ho antsika ny fitiavany. Farana ny herinandro izahay dia tianay ny mampatsiary havana fa ny fampivavahana izay ataontsika rapitso alahady dia manomboka ny 10 ao amin'ny plateau. Miavaka ny rapitso satria toa-bavaka izay hitondranam-bavaka ny firenentsika dia Madagasikara izany sy ny Malagasy. Tanindrazantsika Madagasikara ary firenena Malagasy isika. Zava-dehibe ny vahafahantsika fiangonana roa-tonta dia ny rahavavintsika katolika eto Abidjan izany sy isika protestanta. Zava-dehibe io satria vitsy ihany isan-taontsika ny afaka miaraka, ary dia anisan'izany ny rapitso averina ihany, fa manomboka amin'ny 10 fa tsy amin'ny 9 tahaka amin'ny mahazatra. Entanina manokana isika atao amin'ny FKM ry havana, Fiangonana Kristianina Malagasy eto Abidjan. Isika izany no mandray vahiny araka izany, koa dia entanina isika mba ho tonga maro, manandraikitra, manana raharaha. Ny amin'izany tsika ho voninahitry ny Tompo na dia ny fitsenana fotsiny aza an'ireo havantsika ireo. Ny lohahevitry ny fampivavahana rapitso dia hoe Tompo soa ianao ary mpanao ny soa ihany koa. Izany no entintsika iarahana indray miombona amin'ny fampivavahana rapitso ry havana. Noho izany dia hivavaka isika tsirairay avy, ary hoentina mivavaka izany rehefa avy eo mba ho afaka avokoa ary hiomana am-po, an-tsaina, am-panahy. Maingany Andriamanitra hieno ny vavaka ataontsika ry havana, fa mila an'izany tokoa ny firenentsika, mila an'izany ny tanindrazantsika. Dia andao ary isika hiaraka hivavaka. Ry Tompo Rainay any an-danitra, tsara tokoa ianao ary mpanao ny tsara, ary izany no mahatonga anay tsirairay avy hiantoraka aminao. Misaotra fa na dia aty an-tany lavitra aty aza izay dia miara-mivavaka mahatsiaro ny firenenay, mahatsiaro ny tanindrazanay Tompo, hakatoka izao fetim-pirenenay izao. Nin'izay fa ianao ry Jesoa Kristy Tomponay no efa miara-mivavaka aminay koa eo ankilan'ny ray, mba hoeno ireny vavaka izay ataonay asanatra eo an'ny firenena. Mila an'izany Tompo, ny firenenay ankehitriny izay azo lazaina fa sahirana, mahantra, tena ao anatin'ny atao hoe fahasahiranana amin'izao fotoana izao, fantatrao ireny Tompo. Ary dia izany no mahatonga anay miantoraka aminao, fa araka ny tefam-panantenana izay ambaranao aminay dia izay mitady no ahita, dia izay mandondona no voana, koa dia mitady ianao izay Jesoa Kristy mandondona ao aminao izay. Dia mba hieno ireny vavaka izay asandratray ho anao, ho anay tsirairay avy, ary dia ampiomany koa am-po, an-tsaina, am-panahy izay mba afaka miaraka hanatrika ny fotoana rapitso, ary dia hoenika ny voninahitra ao ny fotoana rehetra. Dia mivavaka ho an'ny tompon'anjara tsirairay avy. Fantatrao izy ireo araka ny anarany avy ary araka ny andraiky ny Tompo. Dia fanahinao masina nomana azy ireny, fanahinao masina koa ho amin'izy ireny Tompo, mba hahafaha mahatanteraka ny andraiky ny tsirairay avy isan-tokony rapitso. Ary izay mpianakavin'ny fonina koa dia ilay fanahy masina iray no hampiombona anay amin'ny fanompoana rehetra. Tehirizo amin'ny fahasoavanao ary izay, mba samy ho tratry ny rapitso daholo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Dia ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.